Miarabantsika tsirairy avindray tsatso izao raty maraina fa raiky amby 20 volana jona izao misotro an'Andriamanitra isika fa mbola nomeny andianandro vaovao ty indray afahantsika mandray fahasoavany ary iso hery lehibe ho anao hatran'izany. No hidirantsika ny mofinainan'io dia vavatsika ry Tompoandriamanitra io faly izay satria mbola afaka miantso anao tokoa. Misaotra izay manaky hamanginy isa-tokantrano amin'ity maraina ity ary mihitsy matoky izay fandrotsaka ny fahasoavanao sy ny fitahianao amin'ilay rehetra ianao. Atompo amboary isan'andro izay mba hanana ny fitondran-tena mendrika amin'ny fanarahana anao ka tsy ho kifa hitraka ary hanana fanantenana mandrakariva satria eo ianao. Aminaran'i Jesosy, amen. No teny mofinainantsika androany dia manao ny herin'ny fahamarinan'ny toetra. Ray amin'ny nohabolany toko 12:7 manao hoe ny molotra marina ampitoerinao mandrakizay fa ny lela mandainga dia indray mibimaso monja. Amen. Misy ireo izay miray fotanteraka amin'ny fahamarinana ka na ny famonoana na fahafatesana dia tsy hasaraka azy amin'izany. Izay manositra ny fahamarinana ka mangina no ny tahotra sao hanafitoana ny hafa dia mitovy amin'ny hoe manambara lainga ihany izy. Ny fanamafimavainana ny fahamarinana sy ny fanafinafenana azy ihany koa mba azahoana sitraka amin'ny hafa dia miafara amin'ny faharendrehan'ny finoana izany. Aoka ho araveritsika ny fahadisoan-kevitra rehetra. Aoka isika tsy joro vavolombelon'ny lainga na amin'ny fahanginana na amin'ny teny na amin'ny asantsika. Izay rehetra manao teny tsy marina dia manompa an'ilay efa mpandainga hatramin'ny voalohany. Aoka isika hiambina hoe natrihan'ny tsy fahamarinana izay miamatomba amin'ny olona manao an'izany. Dia izao ihany koa no lazaiko amintsika rehetra hoe aoka ny fahamarinana no fekibinao. Dia fikiry mafy ny finoana, fikiry Jesosy, alavero ny fitaka sy ny fantaran-dresaka. Aza manao fanambarana diso ihany koa, aoka ianao olona milaza ny marina mandrakariva. Mba soa ihany koa ny fanahinao sy an'ny hafa. Aza manao teny na asa tsy marina, olona tia kolokolo, tsy tokony ianao zany. Zava-dehibe indrindra ho amin'ny famolavolana ny toetra kristianina ny fifikirana amin'ny fahamarinana. Ka noho izao ara raha lazanam-pahavisana mifahara ka sikin'ny fahamarinana ny valahanao ary mitafeny rariny ho fiarovan-tratra. Izay miteny lainga dia mivarotra amin'ny fanahany amin'ny vidiny mora. Mety hanampy eo amin'ny fotoana fohy ny lainga, mety roborobo ihany koa nrarano satria mahazo tombony amin'ny lainga izy, tombony izay tsy ho azony amin'ny fifampiraharadrariny manko. Saingy amin'ny farany dia tonga amin'ny toerana izay tsy hahafahany matokana izana izy. Izy tena ny aza-pandainga, ho ataony ahoana ary no hitoky amin'ny tenin'ny hafa. Tsy misy fiarovana amin'ny faharatsiana afa-tsy ny fahamarinana. Hery tokana ihany no afaka mampijoro anao izay tsy hozongozonina ny herin'Andriamanitra. Ny herin'Andriamanitra izay omena antsika amin'ny alalan'ny fahasoavan'i Kristy. Tonga marina sy madio ny toetran'ny olona izay mifandray amin'ny Kristy, izy no manolotra ny fahombiazana dia lasa hery miasa amin'ny tsara ny olona. Toetran'Andriamanitra ny marina, toetran'Andriamanitra ny mahitsy, ary izay manana ny rehetrarehetra ireo dia ireo ilay atao hoe zanak'Andriamanitra. Amen. Vavaka isika. Misaotra anao izay ray eo izay mampatsiahy indrindra ny toetranao izay tsy miova. Ampianaro izay ho tia ny fahamarinana mba olony marina ane izay izao ary raha mbola tao anatin'ny fahazaran-dratsy izay dia hifonaina eto anatrehonao izay fa tianao dingana vaovao izay Tompo dia mba ho tanteraka aminay hoe olon'ny fahamarinana izay. Aminaran'i Jesosy, amen.